On est tous une touche de balle au départ. Prenez les infos, voilà. Ny faiza miaraka any ambony kianja, ny fandrindrana ny fanafiana ary ny fanamafisana ny votolarana no anisany jerena manokana mandritra nyity fanomanana ny lalao amin'ny Soudan amin'ny alahady ity, raha ny fandaram-potoana napetraky ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Donc qu'est-ce qu'on va travailler? La cohésion, ensuite l'animation offensive et puis la rigueur défensive, c'est-à-dire l'organisation, les lignes de 4. Voilà. Donc on va d'abord apprendre à jouer ensemble tous. On va faire en sorte que les locaux progressent et profitent de la présence des pros pour justement prendre du plaisir. Et puis je suis là aussi pour voir leur progrès. Et puis à la fin des 2 journées, c'est-à-dire vendredi soir, je définirai le groupe de 20 qu'on amènera pour le match. Tomboan'ny Barea ny natafita antsika mialohan'ny fotoana amin'ny CAN ka efa fanomanana sahady ny any Cameroun amin'ny volana Jona amin'ny herintaona ny lalao roa farany amin'ny fifanitsanana ka tsy tokony atao ambanin-javatra. Sika va qualifié, tsika zany fanomanana CAN zany zao match roa. Soudan amin'ny lahady sy amin'ny volana Marsa Sénégal. Fanomanana CAN daholo zany ary isorana n'Andriamanitra be da be zany satria tafita mialotsika. Aloha tafita mialoha dia manana fotoana anomanana ka zay indrindra no tonga anay hoe aloha hoavy daholo ny ekizy rehetrarehetra ze mety afaka atsoina mba haimbady an'izao dia mba mifanaraka saina sara satria Tady victoire zay milady fa tsy hoe efa qualifié dia lalalaona hoe hitsapatsapa ana fa mandresy zay ary zay miviser première place no tena tanjona iny tena marina. Fa isan'ny andrasany maro ary nasarika mpankafy tonga maro be tetsy Mahamasina ny fantokavany Jérémy Morel anadivindaharana ny Barea. Nambarany fa mahafinaritra ny fandraisana sy ny fiarahana ao anatin'ny ekipam-pirenena malagasy ary tena mahafaly azy ny hiary ny voninahitra Madagascar. Tout est nouveau pour moi, donc après c'est une fierté quand même de pouvoir porter ce maillot. Donc, en tout cas, je vais essayer de faire honneur aux attentes qui me sont destinées, mais voilà, en tout cas moi aujourd'hui c'est un plaisir de faire partie de ce groupe-là et je vais essayer en tout cas d'apporter le maximum. Tsy isy fanavakavahana fa anaty falalahina tanteraka ny fiarahamonina ao amin'ny Barea amin'izao fampifondronana izao. Iarahana ny fanazarantena na ho an'ny mpilalao avy an-toerana zany na ho avy amin'ireo avy any ivelany. Toerana iray no ipetrahana ary mitovy ny sakafo hohanina. Miezaka ny manararoatra izany raha teo ireo mpilalao avy eto an-toerana. Tombony ho an'ny boekely eto an-tanàna zany afaka mijery tarisa tsara an'ilay expatrié satria izy mba mpiseho fitaratra hoe zao le zavatra tena tokony atao sanazy amin'ny resaka toe-tsaina ny tena azo tarafina amin'ny zalahy. Resaka toe-tsaina na fomba filalaovana baolina na ivelan'ny terrain zany na ity amin'ny fiarahamonina ary afaka hitsoahana zavatra be da be zavatra fomba fiainana zalahy sy ny tariny. Mbola 7 ankehitriny no voantso ao anatin'ny Barea saingy tsy maintsy anome lisitra farany hiatrika any Soudan amin'ny alahady izao ny mpanazatra Nicolas Dupuis miankina amin'ny fahavononan'ny ara-batana, ara-teknika ary ara-tsainy ny mpilalao tsirairay no atafiditra azy ao anatin'izany lisitra farany izany.